maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Manonona trano ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ndeha hitsangantsika idera hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo 8:20 andininy 5:10 hatramin'ny 2:20 7:20 andininy 5:10 hatramin'ny 2:20 ho ny mpanao salamo. Fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianinao fa hitandrina amin'ny fitsipika marina ka nefaiko zany. Ampahoriana indrindra aho, Jehovah, velomy aho araka ny teninao. Jehovah, aoka ne mba hankasitrahanao ny fanatsitrapo-alako ny vavako ary ampianaro ahy ny fitsipikao. Antenda ihany ny aiko mandrakariva kanefa tsy manadino lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamela-pandrika ningotra kanefa tsy miala mididinao aho. Efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko zany. Apetrako ny foko ankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Iombana amin'ny vavaka isika. Nentinao amin'izao fotoana masina izao zahay ry tompo ary ajoronao eto amin'ity toerana masina ity mba anandratra voninahitra ho anao, ankalazanao, anajanao, fa indrindra koa hisaotranao satria tsy takatry ny sainay ny herinao. Mampandresanay ny toromaso ianao, nampandresanay ny fakapanahy ianao, nampandresanay ny sarotra rehetra ianao. Teo amin'izay mety nanahiry an-tsainanay dia nanolo-pahendrena ianao. Teo amin'izay fahasoavana manokana natolotrao dia tsy namelanay irery ianao. Eto izahay mbola manantena indray ny amelanao ny fahadisoana vitanay, tsy anisanao ny elokay ary andraisanao anay amin'ny tanam-pitiavanao ho zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Eto koa izay manantena ny asan'ny fanainao masina mba hitarika ny fiangonanao tahak'izay anatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao naizanaiza manerana izao tontolo izao dia ho toy izany ny mihoatra noho izany no hijerenao itony fotoana itony ka hiasanao mahery amin'ny alalan'ny fanahy masina ao aminay tsirairay avy. Ahantakaranay ny hevitra ny soratra masina izay hovakiana ary indrindra ahitanay ianao Jesosy Kristy ilay tompo ny fandresena. Ko dia mitenena velomy amin'ny alalan'ny teninao izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainantsika dia ny Jaona 1:20 manomboka eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 9:20. Jaona 1:20 manomboka eo amin'ny 1:20. Amin'ny anaran'ny tompo dia nesoriny ny vato ary Jesosy dia nananatra ny masony ka nanao hoe: raio, misaotranao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa no ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako zany mba hinony fa ianao no naniraka. Ary efa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehmosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nankeo Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Amen.
ray masonao manamasinana iny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Irao tokoa ny fanahinao ry Tompo mba hatoa ny fanirinay, hamelona anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, hanangana anay ho vavolombelonao, ahatonga izay rehetra mifanerasera aminay mba hino anao Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Misaotra Tompo. Amen. Filazantsara araka ny jaona no malonantsika araka ny karatra mofinaina, ndao ary vetivety lazao izay azonao zaraina amin'ny hafa. Isan'ny apôstôly nanoratra ny filazantsara, Jaona sy Matio. Tsy hoe rehefa nanoratra filazantsara akory dia apôstôly daholo, mpianatry Tompo fa Marka sy Luka tsy isany. Mpanara-diny apôstôly ireo araka ny asan'ny apôstôly. Ny fanontaniana intelo ho an'ny Petera, motiava ianao. Aiza misy an'izany? Jaona toko voalohany izay endrika miavaka entin'ny Jaona mpanoratra manambara ny fahaterahan'i Kristy. Io no atao hoe perikopa krismasy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany. Teny tonga nofo niara-monina tamintsika. Aiza koa nisy vokovoko mangatadidy an'izany? Ao amin'ny toko fahafiry izany? Toko faharoa. Ny izao fito efa ao amin'ny taratasy ao amintsika za fa rehefa avy antsika mitanisa azy. Inona koa? Milazao hoe andin-tsoratra masina indray ary nampitombo anao anatin'io filazantsara araka ny Jaon'io. Jaona 3:40 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Inona koa? Jaona 14:1 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Na zany ny fanafodiny alahelo. Finoana. Ahoan'izay? Dia ahoana koa? Jaona 16, 15, mba samy 15, 15. Fanaraka kely eo ny 15 sy ny 16. Zay ny tadidiana azy. Aty amin'izao tontolo izao. Io kory tsy hoe fahoriana le mpahafatesana, aretina, tsisy vary, tsisy laoka, sa tsy dia mampanino zany. Fa tena le fiaretantsika noho ny filazantsara. Atria kristianina sika izao tontolo izao, tena hoe gadoam-pahoriana ho antsika zany. Io lazainao io, izao tontolo izao nge mba samy miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana. Izao tontolo izao marary, izao tontolo izao maty, fa ambony ampangan'izany ny fahoriana izay retantsika kristianina dia ireo fanenjehana mampitondra fahaizana antsika. Indrindra moa tamin'ny fiangonana voalohany tena miatra manaina. Dia izay no ampairezan'ny Tompo sahady hitenena hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana. Matokio izao efa naresy izao tontolo izao. Fandraisam-pitenena iray farany. Ngeza be mihitsy zany ao amin'ny Jaona 15 firy ilay hoe raha mitoetra ao anatina roa izy ilay niteny teo. Ahoana ilay izy? Ka mitoetra ao anaty raha roa ny teniko dia angatao. Eny ary misaotra antsika amin'ny fandraisana anjara ry havana. Tsy zavatra vaovao amintsika fa fampatsiahivana ny natolotra ao amin'ny fitarihan-teny amin'ny boky ny Jaona.
filazantsara akanjaona dia raha vakitsika dia ahitantsika foto-kevitra sarotra takarina ary manambara ny zavatra momba an'Andriamanitra, zany hoe teolojia izay manambara ny momba an'Andriamanitra. Raha miteny sika hoe ny fanovanan'ny rano divay, ny filazan'ny tompo hoe izany mofinaina, raha ankizy kely ny teneninao an'izany dia tonga izy dia te hihinana be mihitsy hoe gâteau sa mofo gasy izy izany, kotomofo izany Jesoa, izao no mofinaina. Dia na zavatra sarotra tahaka izany no hitantsika amin'ny filazantsara araka ny jaona. Misy an'ireny fampianarana lalina ara-teolojia ireny ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ny filazana n'ireo fahagagana ao amin'ny filazantsara araka ny jaona dia tsy hoe fahagagana fa lazaina izy hoe famantarana. 7 ny famantarana ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Aza mijery taratasy ndao hoe andramana tadiditsika ve atombo eo amin'ny toko 9. Toko 2 ary zafady. Toko 2 rano divay. Toko tsy famantarana iny fa le endrika fahagagana fa ny anarany hoe famantarana. Fanasitranana efa eo amin'ny taratasy io dia ndao asesy dia milamina re. Fanasitranana ny zanak'ilay tompon'andraikitra ara-panjakana. Toko 4. Ny fanasitranana ilay marary teo amin'ny farihan'i Betesda narary 7 taona. Efa mihetsika ny rano dia miroboka daholo ny olona fa zaho izy tsy mba misy mandroboka. Teo sitrana ve ianao. Toko 5. Toko 6 fampitomboana ny mofo. Ny toko 9 ihany nandihanany teny ambony rano rehefa voky ny olona dia lasa ny ampita, nasain'ny ampita ny mpianatra Jesoa hita, tsy hoe hita fatiny tsingevana teny ambony rano fa nandeha teny ambony rano. Famantarana. Ny nahasitrana ilay jamba, ilay teraka jamba, io ilay nosorana feta dia hoe ndana sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloam. Sady efa jamba izy mbola nitapenana feta ndana ndray mandeha ny Siloam. Mba possible ve izany ho zao fitenena. Ianao jamba ndana makany amin'ny farihy ny Siloam izay atao hoe ny rana raha dika hoy ny filazan'ny soratra masina. Ary eto ny toko 112 ny fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Io no atao hoe famantarana lehibe indrindra ary mampiavaka ny filazantsara araka ny jaona izay tsy mba lazain'ny filazantsara sinoptika Marka, Matteo, Luc, jaona ihany no milaza azy. Ny fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Ny Izao 7. Rehefa vita ny famantarany amin'ny fampitomboana mofo dia nilaza i Jesoa. Izao no mofinaina ao amin'ny toko 9. Mandeha isika eo amin'ny toko 9. Izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina. Ao amin'ny toko 10 izao ny vavahady. Raha izao ny idiran'ny olona dia hiditra sy hivoaka izy ka ahazo hanina. Lakozia izany io. Ny manaraka ao amin'ny 10 ihany izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Eo amin'ny 12 azafady izao ny fananganana ny maty sy fiainana fa tsy hoe fitsanganana. Izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay minoa na dia maty aza dia ho velona indray. Ao amin'ny 14 izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ao amin'ny 15 izao ny tena voaloboka. Ianareo no sampany. Tantaran'ny Lazarosy dia fanamarinana mivantana ny Izao. Ao amin'ilay hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Mampiavaka ny filazantsara araka ny jaona
izay everin'ny mpandinika fa milahatra amin'ny vavaka nataon'ny tompo tao Getsemane araka ny filazan'ny filazantsara sinoptika mampiavaka ny filazantsara araka ny jaona ny vavaka nataon'i Jesoa araka ny jaona toko 7:10 izay misy fizarana telo. Ny voalohany dia vavaka ho an'ny tenany, ny faharoa vavaka ho an'ny mpianatra tamin'izany, ny fahatelo dia vavaka ho an'ny mpino rehetra amakivaky ny tantara. Misy andininy 9 izay hitantsika amin'ny fizarana hoe ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy vavaka Jesoa ho an'ny tenany, 9 ka hatramin'ny 7:10 vavaka ho an'ny mpianatra tamin'izany fotoana, ary ho an'ny mpino dia ny 9. Averina indray fa ny antony nanoratana ny filazantsara araka ny jaona dia ny inon'ny mpamaky nanomboka teo amin'ny jiosy fa nerasera tamin'ny Jesoa moa zany dia tiana mihitsy ny taona azy ireo mba hino an' Jesoa, fa napetraka an-tsoratra zany mba atonga ny mpamaky hino fa Jesoa no Kristy ary mba hanana fiainana ao aminy. Ny jaona toko 20:1-3:30 dia tadidio fa ao ilay misy no manao hoe maro ny asa nataon'i Jesoa fa raha voasoratra avokoa izany na izao tontolo izao aza tsy antonona ny boky. Biblioteka ngeza be mihitsy zany raha toka hosoratana ny asa rehetra nataon'i Jesoa tetỳ ambonin'ny tany. Fa nahoana no fitinina amin'ireo ampy ireo inotsika fa Jesoa no Kristy mba hananantsika fiainana ao aminy. Zany hoe tsy ny galety be deabe no inona, tsy izay tantara be deabe no inona, fa inona no mafonja azo ampinoana antsika na hitarika antsika amin'ny finoana ny Jesoa Kristy ka hananantsika fiainana mandrakizay. Alohanantsika ny texte mofinaina izay milaza ny amin'ny Jesoa Kristy nanome fiainana any Lazarosy. Dia ho jerentsika ny manodidina n'io texte io. Raha ny fizotra ny tantara nananganana an' Jesoa Lazarosy tamin'ny maty dia nanomboka tamin'ny tsy fahasalaman'ny Lazarosy nantsona i Jesoa marary i Lazarosy. Ho avy ahe fa maty ihany Lazarosy, voalevana efatrandro ihany Lazarosy, izay Jesoa vao tonga. Dia hoy Maria, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Hoy izany fitiavan-teny. Raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Dia rehefa tonga i Jesoa dia ondray ry zareo hoe efa maimbo nge, efa efarana, andao any amin'ny fasana, vai mifasana. Dia nivavaka ny tompo ary niteny hoe ry Lazarosy mivoa, vao izy avelao andeha. Izay ilay tantara manodidina an'io anjara mofinaina antsika io. Jesoa nantsona raha vao narary Lazarosy, nampiandry izy ary anlevina efatrandro i Jesoa dia mbola afaka niasaka nitondra fahavelomana ho an'ny Lazarosy ihany i Jesoa. Raha ny texte no jerentsika dia tsy mifankaiza loatra amin'ny izay texte ny antoana na ny loharan'ny texte ny ainga amin'ny teny fototra ny dika teny manoloana antsika. Tsy dia misy hoe antsipitsipiriana zany hoe ty dia izao no tena tokony ho dikany, fa mifanaraka amin'izay ny andohan'ny soratra ny dika teny manoloana antsika, tsy dia misy olana ny amin'izay. Ny voambolana hitantsika ato dia no hoe Jesoa naninona? Jery ny lanitra sa ny andrandra sa jery tsara hoe nanandratra ny masiny ka nanao hoe raio. Nanandratra ny masiny. Izay fihetsika Jesoa zay dia fifandraisana mijidina sariny azo fijaliana. Dia ahoana ny toy ny vavaka, misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao, fa raha izao
dia fantatro fa mianoa mandrakariva ianao fa no ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany. Inona zany ny sary hitantsika eo? Le fifandraisana mitsangana sy ny fifandraisana mitsivalana. Dia ny sarin'ny azo fijaliana. Jesoa nanaratra ny masony ary Jesoa mijery ny vahoaka. Mifandray amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny vahoaka. Eo zany dia fahitantsika sady ny sarin'ny azo fijaliana. Misaotra anao aho raha loarana ny hevitra zany dia ny hoe misaotra anao mialoha fa vitanao sady ny asa. Io le hoe hoy ny soratra masina hoe raha mangataka ianareo dia minofa efa nahazo sady. Kokoa ny soratra masina hoe aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Izay ilay soratra masina. Toy ny efa nahazo sahady, misaotra mialoha. Fa tsy hoe mangataka dia ho iteo. Fa Jesoa eto dia maneho finoana tena matanjaka ary fahatokiana be ny hoe efa niaina anao, misaotra anao mialoha fa tena hiasa ianao noho ny amin'ireto vahoaka ireto. Dia ny teny hoe Lazarosy mivoa mampatsiahy antsika ny asa-pahariana ao amin'ny Genesis 1. Raha vao ny teny Andriamanitra dia nipotra ny zavatra anankiray, misy mazava dia nisy mazava. Ny teny Jesoa ry Lazarosy mivoa, nitsika atao hoe Lazarosy dia nivoaka ny maty hoy ny soratra masina. Teny mitondra fiainana, teny mitondra fahariana vaovao. Andiny ny 17. Ireo Jiosy nanatrika teo momba ny Maria dia nino? Eo tsika fa tsy misy an'ilay 17. Ny sasany nakany amin'ny Fariseo. Feo ny 17. Ny tanjona dia ny hinoana, ny tanjon'ilay famantarana, ny tanjon'ilay fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty dia ny hinoana. Ny tanjon'ny filazantsara kanjaona dia ny hinoan'ny olona fa Jesoa no Kristy. Ny hevitry ny anarana hoe Lazarosy dia ilay nampian'Andriamanitra na koa hoe manampy Andriamanitra. Avy amin'ireo ary no handeha hanatsoahantsika foto-kevitra miompana amin'ny lohahevitry ny perikopy manao hoe mandresy ny tompo. Ny voalohany, mandresy ny fahafatesana ny tompo. Olona efa maty ny levina nandritra ny efatr'andro rehefa niteny ny tompo dia velona izy. Mandresy ny fahafatesana ny tompo. Tena eo amin'izay iny foana moa miverina rehefa tsisy nanantenana intsony, mbola nanantena ihany izy kanino. Ao amin'ny tompo zany voalohany eto amin'ity filazana nananganan'ny Lazarosy tamin'ny maty ity dia tsy voafefin'ny lojika ny olombelona ny asa mitondra fandresena. Tsy voafehan'ny fotoanantsika ny fotoanan'ny tompo. Ao amin'ilay tantara manodidina nananganan'ny Lazarosy dia ny hoe efa mbola narary Lazarosy no efa nantsony Jesoa, fa tsy fotoanan'i Jesoa no hoe ho tonga teo amin'ny Lazarosy marary, fa ny fotoanan'ny tompo dia tonga teo amin'ny Jesoa efa nalevina efatr'andro. Vitany ny asany sa tsy nataony? Nataony ny asany ary vitany. Mbola fahagagana na mpifahagagana ny hoe tsy narary sitrana no hitan'ny olona fa maty nitsangana. Tsy tratra aoriana ny tompo, tsy voafetra ny lojika antsika ny tompo, fa ny tompo dia miasa amin'ny fotoany ary miasa amin'ny fombany. Tsy azonao ferana, tsy azonao pakiona amin'izay ataony ny tompo. Mandresy ny fahafatesana ny tompo. Fandresen'i Jesoa ny fahafatesana dia tsy voafetra ny toe-javatra izay misy. Inona koa? Mandresy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny tompo. Ilay hetsiky ny tompo nananatra ny masony tamin'Andriamanitra ka niteny nanonona vavaka. Tsy miasa rery fa amin'ny firaisana amin'Andriamanitra.
ny fandresen'ny tompo dia fandresena ao anatin'ny fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy ny asa irery ny tompo fa ny andrandra an'Andriamanitra izy. Mandresy mba hampino. Ny tanjona araka ny vavaka nataon'ny tompo hoe ninono reto vahoaka reto. Reny amin'ny 5:7 dia tratra ny tanjona. Ny tanjony fahagagana dia tsy ny hoe Lazarosy hitsangana amin'ny maty fa ny olona hino an'i Jesosy. Izay ny tanjona. Fandresena kristiana zany dia mitondra olona aninona? Hino an'i Kristy. Ny fampiarana an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Mety misy endrika ilana fanampiana amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mety misy endriky ny fahafatesana, tsy hitantsika ho avotana eo amin'ny fiainantsika, na eo amin'ny fiainany ankonana misy atsika, eo amin'ny fianakaviana, amin'ny firenena, amin'ny asa aman-drànanao, mety izay ataonao andavanandro fianarana na sy ny sisa izay moa ny andavanandrom-piainantsika, na isika miasa, na isika mianatra, na isika mikarakara ny fiainantsika mandidina antsika ny atokantrano any isam-pianakaviana, misehatra hafa nomeny tompo antsika. Tsy tokony ho kivitsika raha misy zavatra tsy vitanao, fa izay ilay Lazarosy manampy Andriamanitra, nampian'Andriamanitra, te hiteny i Jesosy hoe mivoa. Matoky sika tsy mahazo kivy, fa ny endriky ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika dia azon'ny tompo hanomezana aina vaovao, hitenenany mafy hoe mivoa, manampy anao Andriamanitra. Ny faharoa, mianary sika misaotra mialohan'Andriamanitra rehefa mangataka. Fa tsy hoe rehefa vita ny rehefa azo ny valim-bavaka vao hisaotra. Ahoana hoy ny soratra masina? Misaora amin'ny zavatra rehetra. Ilay santiona ny vakina ny tonona tamintsika tery aloha tery ny hoe ny soratra masina dia mampianatra antsika ny hoe raha mangataka sika dia misaora sahady toy ny efa nahazo. Dia mizara manana n'izany fiainana izany, fa izany ny fiainantsika pino. Tsy hoe mangataka dia miandry valiny vao hisaotra, fa mangataka ary misaotra mialoha. Eukaristia. Ny fahatelo ampiarana an'izany dia ny hoe aoka ny fiainanao ho fanehoana fahagagana ary hitarika ny olona amin'ny finoana. Fiainana maneho fahagagana. Ny tena mahagaga indrindra, hoy ny soratra masina hoe gaga izy ireo fa tsy miara-miazakazaka aminy amin'izany intsony ianao. Ny tena mahagaga indrindra dia ny fiainako tsy ohatry ny maly, tsy ohatry ny fakimaly, tsy ohatry ny tamin'ny 10 taona, tsy ohatry ny tamin'ny 70 taona lasa, tsy ohatry ny tamin'ny 50 taona lasa, sy izay lasa rehetrarehetra tany. Vaovao aho, mety nahafantaranao aho maly, sy izany intsony an'izao. Mahagaga, atsangan'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny teniny isika. Avoakan'Andriamanitra isan'andro isika ho amin'ny fahavelomana vaovao amin'ny alalan'ny teniny. Zava mahagaga isan'andro zany hoe inty aho no ny tenin'Andriamanitra vaovao indray. Fitenin'ny fifoazana mandrakariva ny hoe ny teninao tsy miova manova, ny teninao mitondra fahariana vaovao. Dia azontsika ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro ny hoe porofo mivaingana ny fiainako hitarika ny manodidina mba ino fa Jesosy Kristy hanana ny fiainana mandrakizay. Dia ry eritreritra nyity fanontaniana ity isika. Inona ilay Lazarosy na endrika ny fahafatesana eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Ilanao ny feon'ny tompo hoe mivoa, tsarovy fa te hanampy anao Andriamanitra. Lazarosy ny dikany dia hoe ilay nampian'Andriamanitra na manampy Andriamanitra. Misy zavatra
izay tsy afa-mihetsika intsony ve eo amin'ny fiainanao ka ilanao fanampiana amin'Andriamanitra. Io Jesosy tahaka izay nanetsehany any Lazarosy, namoahany any Lazarosy tao amin'ny fasana, te hanampy anao izy, hanolo-tanana anao izy, ary te hiteny hoe mivoa. Mandinika ny tena tsika riavana ny hoe inona no endrika ny fahafatesana mety eo amin'ny fiainantsika ka ilantsika fanampiana avy amin'Andriamanitra mba hahafahanao mandeha. Vao izy ka avelao andeha. Jesosy tsy hoe mpandresy fotsiny fa izy moa izy mihitsy ny fandreseny. Ireo teboka telo, rehefa miteny izy dia mifono maty, miova ny fiainana ary velona ny finoana. Tsy hoe mijano eo amin'ny fiovam-piainana fotsiny fa velona indray ny finoko rehefa miteny ny tompo. Mpandresy ny tompo ka sika miaraka aminy dia mpandresy koa. Izay ary havana ny fiarahantsika mandinika soratra masina tamin'ity maraina ity. Tsarovy ireo zavatra manokana manamarika ny filazantsara araka ny jaona, ny famantarana fito, ny izao fito, ny vavaka 17, tsy hoe vavaka 17 fa vavaka ao amin'ny jaona toko fa 17 mizara telo ho an'ny Jesosy, ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpino rehetra. Tsarovy fa ny anto-be sy ny filazantsara araka ny Jesosy dia ninoko sy ninonao fa i Jesosy Kristy, i Jesosy no Kristy ary manana fiainana mandrakizay izay mino azy. Dia indreo araka ny tantarany fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty, ny foto-kevitra entintsika miaina. Mpandresin'ny fahafatesana ny tompo, ataovy matanjaka ny finoanao mba ahafahanao mijoro ho vavolombelona ka ny fiainanao mihitsy no fahavelomana vaovao hitaona ny olona amin'ny finoana. Hivavaka isika. Tompo dia isaoranay ianao noho ny fotoana izay nahafahanay ny ombina teto, nandinika ny teninao manambara fa mpandresy ianao tompo ary ianao mihitsy ny fandresena. Raha miteny ianao dia mitsangana ny maty, velona ny finoanay. Misaotra tompo no ny herinao mampandresy anay koa. Te hiombina aminao izahay ka tantano amin'ny dianay mandritra ity tontolo andro ity, na hoaiza izahay na hoaiza, na mandeha izay na mitoetra, dia eo aminay mandrakariva ianao ilay tompo ny fandresena. Mety misy endriky ny fahafatesana miraiki-tapisaka eo amin'ny fiainanay, afeninay ianao koa aza, kanefa mo Andriamanitra tsy azo anafenana na inona ianao tompo. Ampio izahay tahaka ny Lazarosy ary avoay amin'ny endrim-pahafatesana tsy mampandroso anay, tsy mampandroso ny firenenay, tsy mampandroso ny fiangonanao. Ampio izahay fa tsy vahavonjy teny dia vonjeo amin'izay mety fahavoazana mahazo anay. Mangataka aminao ry tompo Andriamanitray ho an'ny fiainan'ny fiangonana miainga eto amin'ity fitandremana ity, makamy ny sondabaritany, ny mpiandraikitra foibe izay mamaraparana ny fivoriana eo anivon'ny foibe FJKM. Ampio izahay eny mivavaka ho an'ny sampana lehilahy kristianina, ho an'ny tsanta ny fitiavana, ho an'ny fikambanam-pitoroteny sy katekista ireo vita fiofanana rehetra, atsangano ao amin'ny fahavelomanao, ho amin'ny fiainana vaovao, ho amin'ny fandrosoana vaovao, fanompoana vaovao izy ireo. Dia mangataka aminao tompo, hijery koa ny fiainanay ara-panahy, ny ara-pahasalamanay, ny ara-ankonanay. Izany no vavaka sandratray ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy, ilay nampianatra ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay toloana sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Nana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana
no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny zavatra rehetra, no ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.